Président MAILHOL misy olo milaza va hoe zaraina vola onitsika. Atsika tsy mizara vola fa amano fantrana. Olo tsy azo vidim-bola atsika Tomasiny. Satsy zany ve? Tsy zaraina menaka, tsy zaraina t-shirt, tsy zaraina kaskety. Za tsy anao fampelezana kaskety na t-shirt na vola na menaka fa za anao fampelezan-kevitra analantsika amin'ny fantrana. Assalamu alaikum. Za masolo tegna ny jeune musulman eto Madagasikara. Za tsy tena zavatra maro amintsika fa zay ato amin'ny apokalypsy ny teneniny 1,500,000. Ampian'ny silamo tonga de vite. Zay association parlementaire plateforme ny fiangonana zandry le Tomasina sy Madagasikara manontolo dia manohana tsy misy pepetra ny candidat MAILHOL amin'ny fividiana filoham-pirenena. Araka ny tenin-jareo ta rahalahy musulmane takeny dia zao. Zay tsy miady zany zay kristiana ny musulmane fa miaraka zay. Atao angaretona ny fangalana ny raharam-pirenena amin'ireo mitoraka aty. Iarahantsika jiaby mangalaka aty mba tonga jiaby hiadana antsika jiaby. Ka mametoky anao zay président anao ny baolina ozinao takeo tahin'Andriamanitra anao. Nomana hatramin'ny atao tsy voatsitohinandalina anao paster fa manomboka izao aminao ny Tomasina ary ny tena mamina ataonao ianao ny filoham-pirenena malagasy azadio ny Tomasina. Indro ny kandidatsika io ny kandidat ny mpampihavanana eto Madagasikara satria maha-kristianina azy dia tsy manavakavaka izy, tsy manana lahelo amin'olona, tsy nanan'olona lahelo fa malagasy madio tanana.